ny malay misaraka groupe anareo zao ary ny fizarana farosady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe sangotom-pitiavana. Novelomy Saloy, Miranto, Sitraka, niaraka tamin'ny Tovo ary Veroanitra. Nandray fiantsoanana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Andeha aloha dia daviko ilay karta mampianatra amin'ny angaly iny. Enoko mantsy fa misy adresiny tsara ao amin'iny. So ihany fa tafajanona tao amiko iny. Andraso hoe. Ohatrany ato anatin'ity boky ity mantsy no nasiako azy iny raha tsy diso ako. Ay zary. Sa amin'ny torahito. Tena ity tokoa ka. Aiza hono ny toerana misy azy? Izany tanàna Ambohijilava Ivo amin'izany. Izany no misy azy ireo hoe. Aiza ho aiza nefa izany toerana izany. Aleo rangamaka eny amin'ny stationnement dia mahita azy. Alohan'izany anefa mila manova endrika sao dia mora ho fantatraka. Mety tadidin'ilay vatany izany mantsy ka ho rava ny tetika tiako ataoko. Anao solona volombava aloha zahay. Dia mody anao fiakanjo tamba voatra ihany koa. Tena mety izay ka. Izay rangany dia atao ah. Tonga eto Ivo Ambayana ty. Iza zao no afaka mampandroso anay eto. Aleo andeha amin'ity Ramatoa ty. Enoko fa afaka mampandroso anay mantsy izy ko. Andraso arabaina aloha. Manahoana tompoko? Manahoana e? Iza koa ary ty olona ty. Ohatry ny vaovao be amin'ny masoko izany. Mba mila fanampiana kely aminao za Ramatoa raha afaka mba miaina anay ianao. Fa iza moa se raha tsy mahadiso e? No anarana aloha zaka. Dia mody hoe tady asa koa ny atondia aty. Tovotompoko ny anarako. Dia mitady asa. Sao dia mba mahita asa afaka ataoko ianao? Tovo? Ie. Fa olona veza moa se raha tsy mahadiso? Avy any lavitra be any. Fa fitadiavana moa mazaka maniraka e. Ay, mandroso ary loha se. Ao midiry e. Ie, saotra tompoko. Eo aloha mipetraka fa akasakafo anse. Fa ohatry ny reraka sady nona nefa ahitako anse izany e. Ie, tena izany tokoa ka. Tsara fanahy kosa aloha ilay Ramatoa ka. Angamba handray anay izy. Izany hoe izao ry Tovo a. Eny tompoko. Manao fambolena goavana izay. Ay. Ie. Dia mila piasa tokoa izay eo amin'ny fikarakarana azy. Ie, fa fambolena toy ny inona aloha izany raha tsy mahadiso tompoko? Betsaka ka. Voatabia, ovy, karaoty sy ny sisa e. Ay ve. Tsara kosa izany. Afaka tsara izahay. Sady mety ho haiko koa. Izay rangalo no atao mandra-paha. So ihany fa tsy mianatra izay mandritra ny 2 herinandro. Izay izany e. Hiteny amin'ilay mpiara-miasa amiko dia manampy anay se. Ie, misaotra tompoko. Dia ato izany no mipetraka. Eny se a. Ato aloha mandra-paha. Eny ary tompoko, misaotra betsaka indrindra. Vao maika koa tena tsara izany.
Ode aiza zay olona mba jereo kely nge mengaly fa misy olo zany a. Ndrasy fa jereko ary raha matoranivo mandrosoa ianao misaotra anaka. Ay ve raha matoranivo mipetrapetra inona vaovaonao? Tsisy fa zao misy zazalazay ao tonga tamin'ny maly ariva mitady asa hoe izy dia ndraisiko anampy antsika amin'ilay famboleny. Zany ve? Ie. Fa efa nadiadinao tsara ve aloha izy sao dia mba olona tsy azo antoka mantsy zany. Tovony ny anarany dia avy any alavitra be any izy. Zany? Ie, enoko fa azo antoka izy ka. Raha azonao antoka dia tsy maninona zany ka. Aleo izy raisitsika zany. Efa amoko manko ny voatabia dia tena mila fikarakarana sy mila asa be mihitsy Ty aloha ny kafe raha matoranivo masotoy ianao? Misaotra dia izay entiko eny an-tamboly zany izy rehefa avy eo. Eny ary hoeto ary izy dia zay koa zao efa saika andeha hoeny mihitsy koa. Piovavoan'ny dadaingana teo to dia tena lasa tia tampoka ny tolotra izay fahavalony izy marina. Ko maninona moa raha anontaniana aiza ve rangako na zaza dia irahana anampy any tolotra amin'io asa fambolena midadasika izay ataony io. Gaga hoe mba nisinina loatra ary mbola tsy nanam-potoana andehanana eny no tsy nandeha. Fa mety rapitsy ihany aloha dia midina makeny manampy andry mengaly mivady Izy le tovony lazaiko anareo ry izy mivady Ay ve faly mahafantatra an'izay zany totovo dia faly mandray anao ihany koa. Za koa toraka izany. Misaotra tompoko. Ay ve ka mengaly tsy le vadiny tia mpiara-miasa amin'ny Ramatoranivo ity tena tsy napoziko ndraika. Tratra sahady ny tanjona marina. Hitako ihany ianao ry mengaly mifoko. Faly be sahady eto sery tovo miasa manondraka sy mikarakara an'ireto voatabia, ovy sy ny karaoty maro be reto no asa atao. Ny karama indray moa azo ifanarahana tsara rehefa mampiaka-bokatra Ie, tsy maninona tompoko ka mety tsara zany. Ohatry ny hoe mitovitovy fio be amin'ny andro ity lehilahy tentin'ny Ramatoranivo ity. Mampatsiahy azy izany. Toa manembona azy tapoka. Sanatria ve dia mbola te ahita azy matoa efa nisafidy nijanona aty amin'ny tolotra dia izy ny tiako fa fako izany saina fahafato amiko izany. Ndeha hody angamba ry zareo eo nareo dia mazotoa Ay ndao ary Ramatoranivo dia mazotoa koa ianao ary fa hono atovo ahoana ke iza marina ianao Zay ary ny alina sanatria ve dia vatany sahady. Tovony anarako avy any amin'ny tanàna ray alavitra be any zay. Sahirana be dadasineny dia nalefa hitady karama ity za. Ay ve Ie. Ny feo aloha dia tena mitovy amin'ny andro mihitsy Dada afaka mba miresaka kely aminao ve sasa mbola sahirana ianao? Fa misy inona resaka iny zany anaka? Tsy izany ary dada fa nisy inona tampoka ho any nampiova fo anao io
toa tsy nakahala ny tolotra tsony ianao. Ay ve zany e? Ie, gaga. Andraso ary lo apiditra ny omby sy ny sisa mirenireny eny an-tokotany reny aho dia miresaka aminao avy ao e. Ao fa apiko mihitsy dady e. Ay, Dia amin'izay mba vetivety tafiditra daholo ireo. ndao ary e. Tandreny fa masiaka io tera-bao io a. Ao fa torahako miditra e. Sady mahandro sakafo tsika ry dada no miresaka. Ie, dia tenenao ana amin'izay aloha izany ny tena antony nakalanao be antolotra ireny e. Dia izay tena marina ny lazaina raha mety a. Dia inona koa no nampiova-foanao tampoka teo avy eo? Eny e, tantara lava be ngele izy fa aleo fahaizako fitinina aminao ihany e. Ie, manam-potoana lava koa nge tsika ry dada e. Mbola vao amin'ny 9 nge izao e. Ay tokoa moa. Ka zao re anaka. Eny ry dada. Fony mbola teo ny ray aman-dreny ny tolotra no niseho zao tantara zao. Dalo rain-dany ranay vorainy. Ay, Ny fanohitra tanteraka tamin'izany kosa reny ny tolotra satria mpivavaka be izy. tena fanohatra tokoa izany. Zandriko tena raikiboko tamiko io ranaivo io. Matetika ny rafitrady izy mivady satria nandrara io vadiny io an-trano ramatoa reny ny tolotra. Naza tsy ho izy kosa. Ndray andro dia niady tao an-trano tao izy mivady ka niditra tsehatra mihitsy satria saika nefara tamin'ny famoronam-badiny zany adiny zareo zany. Zandray nefa ny fiterany. Fa ahoana ry dada? Ka zaireo landray ny rafitrady teo. Zany ve? Teo dia namoaka vavy izy fa tsy ataony hafa-bela hoy za fa miditra amin'ny tsy tokony hidirana. Nanenina tanteraka niditra tamin'ny adiny izy mivady. Raha fantatro izay dia navelako ifamono teo. Aiza kosa ry dada? Nanomboka ny andro niny dia tsy hita izay nalehan'ny ranay voray ny tolotra. Ketriketrika valivaty tokoa ngamba. Ndray takarivo izay ary nisy nanafika ny ombontsika. Dalo maro nirongo fiadiana ny nanao an'izany. Lasany tamin'izany ny omby. Andre kiako. Mbola nisy mpivady namoy ihany koa aza teny Andrefatanana teny satria sendra alina tamin'ny lalandry zareo. Izy mivady moa mbola kely anaka. Mampalahelo izany ry dada. Tsy izy olona io fa ny ray aman-dreniny Mengaly izay lasa vadiny ihany. Zany e. Marina ve izany ry dada? Dia fantatry Mengaly ve izany sa tsy fantany akory? Tsy fantany mihitsy zany anaka satria samy kely zareo tamin'izany fotoana izany. Ramatoa be ray tsy lavitra teo no nitaizany Mengaly. Notohana ny ramatoa reny ny tolotra foana ny olona io izay nitaizan'le zaza io izany hoe nitaizany Mengaly izany. Tsy sahy laza marina koa angamba ilay ramatoa be noho ny vola fanampiana nomena azy. Samy nampianarina daholo izy roa kely ka samy nifandray sy nifanerasera teny foana teny an-tsekoly dia zao lasa mpivady zao. Ay ve nisy an'izany e? Dia lasa halako izy ireo no ireo tranga rehetra nolazaiko ireo. Fa dada, dia tena tsy hita tokoa moa izany ny ombintsika tamin'io fotoana io. Nisy hita ihany fa ny sasany tsy hita intsony mandrak'andro any e. Ranaivo moa maty ny fokon'olona tany anaty ala tany. Izy mianaka kely sisa ka mbola nirehitany
Fakalako foana zareo e. Iny raha antsika nahita iny fa maty koa ny reniny voatsely zay, izany hoe ny reniny tolotra zany. Eny e, mahazava izay ry dada. Dia ny tiako ho fantatra amin'izay zao hoe inona izany ny tena antony nampiova fo tampoka anao teo indray hoe lasa tsy nakahala ny tolotra intsony. Raha momba izay indray dia izao ny fandehany. Raha iandro nampisotro rano nombo teny Akarambato iny dia izany hoe ratsy teo izany izy dia efa maty ohatr'izay. Ay, ve ka nisy an'izany rehetra izany e? Dia izay anaka. Nefa dia tsy mba nitenenina ho anahy akory. Ka misy fotoana nitaolo ny zavatra ihatra e. Izay aloha e. Fa tia miangaly mivady no toa tena mahagaga anako. Raha sanatria fatany miangaly izany dia mba ahoana izany ny andraisany an'izany. Tsy ho lasa fahavalony avy hatrany tolotra vadiny satria namono ny ray aman-dreniny. Mety ho izany tokoa aloha e. Nefa ange hono ry dada, ny heliko ny ray tsy mba ho heliko ny zanaka mihitsy e. Eny e, fa tsy fantatra aloha izay ho toyany e. Anazy roa kely an'izany e. Eny e, aleo mba ho antsika roa samy irery koa izany ry dada. Izay indrindra. Janona ho tsy ambaratelontsika. Efa tsy ambarateloko irery ihany ange izany fa nisisika halala ianao ka dia lazaiko anao ihany e. Ena ry dada, azo matoky ianao ka. Fa masaka sahady sakafontsika. Ohatra vetivety tokoa. Aleo loharako amin'izay ngamba ka. Natongavako tato amin'ny Ramatoran'ivo. Mbola tsisy mipika aloha hatreto ny zavatra rehetra. Fomba ahoana ary nisy ioko amin'ny miangaly fa iandry ihany ange ity e. Tao efa raiky piti tanteraka amin'ny vadiny izy iniko. Andravana efa naorin'Andriamanitra ve za? Tao herivery maina fotsiny ny anatiko. Tsy ahodina ny loha miangaly izany intsony raha izaho aloha e. Nefa ho hitako ihany aloha ny toy ihany. Mbola voaroa andro koa nge izay vita e. Aleo aloha atory fa tsy. Alahady androany ka mba andeha hanasa lamba eny Akarabato sika ry tovo a. Izany ve? Tsy maninona ka, mety mihitsy izay. Avy rio anaty koveta ato ary ny akanjony se. Efa reto ka. Mbola tsisy maloto firy koa anie. Afa-tsy le nentina niasa teny an-tamboly iny ihany. Ay, fa maninona ho asy eny tsy mety mihitsy. Lava anie izany volony se izany e. Ny volom-bava koa ohatra izany. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy tena izy io a. Io re metimety amiko a. Dia aleoko izao ihany. Rehefa ny ariana any vao mety esorina ihany. Eny e, izay mety amin'izay ihany io fa ndao amin'izay tsika raha andeha fa atoandro ihany ny andro koa. Eny e, fa aiza ho aiza le ale? Sa le renirano tsy ambana varatsatsy izany? Ie, io indrindra ka. Somary malamalama izay ao fa eo atsimitsika amin'ny Manasy e. Andao ary. Aleo sasako aingany ity fa mbola mainka itsongoana nataony aloka atoandro a. Dia tery amin'ny vato malama be tery moa izany ny saika hanampenjerany tady izany.
so ihany tokoa aloha izany fa azony tolotra izy e, fa ratsy izany dia tsy hitako intsony izay nahazo azy marina. Oay, ary mba iza koa ny lehilahy ny namany Ramatoa Nivo Makaty iny? Sa vahiny? Ohatra ny mahatsiratsy kosa izy izany a. Mba iza ary io? Manahoana miisa? Manahoana nareo? Tovovavy mafatifaty kely. Misa hono ny anarany. Taitra raha vao nahita ny endriny. Ay misy zanajavatra ohatr'izao aty. Manjy izany raha tovovavy e. Nanasa vao maraina ndria? Ie, fa iza aloha izany tovolahy miaraka aminao io izany e? Tohatra mbola vaovao be amin'ny masoko a. Ay tokoa. Ie, Izy kiny tovo a. Fahiny ao amiko ao e. Dia izy no misa. Sanakingarandria. Mpiaramonina amintsika ihany. ay, dia faly mahafantatra amin'ny tovo izany. Ie, za koa toraka izany misa. Dia hiarana salambeto moa izany tsikako. Ie, dia ampiako nareo. Efa ho vita angety anaty mantsy e. Mipetra izany ianao Ramatoa Nivo fa aleo anaovana azy e. Alefa soatra fa za kakitay ary e. Lasa mifandray tampoka izay roa marina. Ohatran'ireny efa mpinamana ela be ireny nefa mbola voizao ny tafahoana. Fa tovo a, avy aiza marina moa nareo reto izany e? Avy any andrenivohitra aky izany tena marina. Ay, Dia te handehandeha fotsiny aho dia mba nakaty e. Mba hiala amin'ny mahazatra e. maka rivotra. Ie. Fa fianakavianareo moa izany Ramatoa Nivo? Aka. Tsy fianakaviana fa olona mba niangaviako apetrana ana fotsiny izy. Tena marina manko tsy nahita olona mba apetrana anazy ahy e. Ay ve, dia efa firy andro moa izany izay no nahatongavanao teto? Mbola vao haingana kely ka herinandro latsaka eo izay. Ay, dia tamana moa izany tovo sa? Ie, tena tamana be zako. Indrindra vao nahitanao izao. Fa naninona koa? Aleo aloha mba ho anasa mirerika izany. Maninona izao izany raha tenenina? Ka sao dia be eo zako. Mbola vao izao koa no mifankalala tsika. Lahy koa izany? Ny azoko ambara fotsiny ity dia izao mahafatifaty be anandry nefa mbola izao vao hitako. Aza malatsaka moa tovo a. Zay tambanivohitra ity koa ve? Hoy ianao fa nefa dia teneniko aminao fa tena lasa tianao na dia mbola izao aza vao hitako ianao. Izy, aza manao resaka mandany andro kosa e. Aoko banina amin'izay ity lambo ity dia mody tsika. Ao ary. Tena tianao ny tovo. Tsy napoziko mihitsy. Fa maninona ary no raisiko sangisangy ny fitorian'ny fitiavana tamiko e. Angambako tsy napoziko tianay izy dia mehezako fotsiny ko. Ohatrany tsy mety afaka atao tsaiko koa nefa izy. Marina raha tsy lasa tiana azy koa. Raha fantatro izany dia efa nekeko ny fitiavany tamin'iny. Dia rovinandray ary izay izany fomba ho tafaharesaka. Alehako any an-trano Ramatoa Nivo mihitsy izy raha ngara-pitso a.
eo aloha nareo roa zany fa zany dia aka zavatra kely vetivety any an-trano a eny ary ongoto daholo ireny dia indrindrandrindra le adratsy ireny ie dia rehefa andalo any an-trano any ihany ianao dia mba eto makaty koa ilay ambona mangazino hohaniny ok ary ao fa hoentiko hoe zay ary zay roa sisy eto miangaly tao amin'ny tamberina atao tsaika daholo ireny lasy ireny tiako aboraka eto anatrehany marina rehetra tovariana be ianao ao anakiringaly iandry ianao hoe ohatra sahany mihitsy ny fiantso ny andry aho ngialo ozy izy rehefa izy mainka hiatso ny anarako iny tsy andry zany aka tsy andry zany aho fa tovo ny anarako fa iza le andry sa le zany teny hoe ngaly no ilazana ho an'izany mialatsiny ary fa miangaly mandainga ianao fa tsy tovo zany ny anaranao maninona mavita mandainga amiko e tena nipotra marina aleo ranga mitsotra marina no feo akonge tena tsy mety miova mihitsy aiza ny tsy alalany anahy amin'izany miangaly tena mifonzarana anao an'izao iandry anky ity tena efa napoziko fa inona loatra nahatonga anao an'izany e fitiavana anao kia tsisy akoatra izany tia hitanao za tia hita tia merina anao amin'ny fianaranao safidiko neny janona taty e tsy niterena fitiavako ny vadiko tsy anjara angamany amintsika ka aleo samy ahionina tsy afaka ny tsakazo tsony ary andry raha mbola natalahy ianao dia aleo angamy ianao modika tsy afaka hitazona anao izay ngaly asa tao an'izany kosa mbola tiako taperina ty ny vakansa kely ka avy aloha aloha zany mba hijanona eto rehefa tapy zany dia mandeha mody zava tsy maninona eny ary fa atandremy fotsy mifetsika ohatra ny reny olona tsy mifankafantatra ireny tsika dia ajanona tovo foana ny anaranao ie tsy maninona ka ary oak'izay ny resaka fa iny tolotra iny miala avy any iny ka adiany ary ve izay tovo izay ohatra mitobotoboka kosa foko izany ka aleo mandondona mihitsy iza ary zany aleo ejerena ve misy ie mandrosoka indria fangatsy ao tovo azafady raha matoranivo raha ohatra manelingelanao tena mbola tsy oke izy zao fa mety efa ho avy any ka fa lasa izy raha tsy mahadiso lasa eny tambola eny re izy andrandraso kely fa ho avy efa iny ary izy koa iny mialany iny tokoa tovo hoay toy misa salamindry inona ny vaovao tsisy fa mba te ahitanao dia makaty ianao tsy hitahita mihitsy mantsoko zany tonga soa ary misaotra dia ndaontsika sy ianao mba handehandeha any sa rerakela hoay zary tsika efa iletika any masoandro za koa mbola vahiny dia tsy malala zay ale mihitsy ka za ange no mitondra anao any ndao moa mahazoto any za andao ary ndao andraso vetivety ary aloha za natitra nreto zavatra reto dia mandeha tsika vetivety kely nda nainga anary
aiza oiza tikitsika no hipetraka tsy aleo eto ambonin'ity vadititsika no mipetraka sady mba mitazatazana rano ie sady tsara be tokoa eto izany tsy arovako ny fotoanany arahako tamin'ny angaly loatra zao nefa indrisy fa mifarana sahady iny efa lasan'olona izy tiako afindra misy zany iandry variana be lahy fa hono hoe ahoanaky taizanganareo teo nanampy andro mengalaka izy ay mo aleo raha ngahy tonga dia valeko le resaka nataony tovanahy iny dia zay donany any donany tiako koa izy tsinonako fa tovo ty anaty koa moa zany alahy ty manina fa tianiko tsara ty anahy moa elahy zay le nyteneny lahy tamiko tamin'iny efa fantatro nge fa tianao zay nefa tsy niraisinao matotra mihitsy fa taonataonao sangisangy nefa matotra be mihitsy reny azafady ary moa tena marina ne dia ahoanaky toy izy za koa nge ty anao tena marina tiako ianao sao dia mba sangisangy kosa ary zany matotraka ary to dia tena tafatsangana mihitsy kafaly be mihitsy ane zahay tsy misangy amiko ianao tsy misangy amin'ny lahy zany aho ary hoe porifoy ary hoe fa tena ty anaty koa ianao amin'inona zay za vao miniko ataonao biso zaka ianao ty manino zahay ao ary moa zay za vao tena mino tiako loatra koa ianao ry misy maharaina ihany ny andro marina nyseho tamiko nireo ray aman-dreniko izay efa maty nisy namono izany zareo hitako mihitsy ny antso lavana androdrodrodika amin'ny vatany zareo sanatria ve dia hitombony reny novoko reny toa tsy hitombona amin'izany ny saiko ka ary maninona moa raha mankany amin'ilay olona nitaiza iny na tsy hotratrako antsony izy ngamba mbola misy olona afaka miresaka amiko ao anontaniako an'izay tena momba ny ray aman-dreniko tambazako vola raha ohatra mbola hanafina an'izay momba azy ireo raha mahazo an'izany manko ireo dia inoko marimarina fa amboraka an'izany tsy endrasako ela fa zao dia zao ihany dia handeha tena tsy vany aika ny ray nitolotra ihany namono ny raiko tena tsy napoziko aika ny fahavalika ihany namono ny ray aman-dreniko tena tsy mampino anontany eo angaran-drehony raha mbola tsy mino aho ozy ilay olona samy vaky tamiko iny fa olombelona hitana aminao ny olona ny ray aman-dreniko mihitsy hony izy enina dia tsy tena ranay vao zany nandatsaka ny hainy dada sy neny dia tomponatiko izy taly namany niarana nafika ny randriony satria fanena tamin'ny zareo teny andrefa tanàna teny ampoandroahana ho miavonangalarina nefa ero zareo fanaka anazy ngamba tataka ny finoana
mbola zazamena fa tsy nalala ninina tamin'izany. So aza fa mba tsy netiny neny aho fa nitsanina tany an-trano fa raha tsy izany koa dia efa maty nanaraka azy ireo. Izany na tsy izany dia tsy maintsy mbola nadiady an'indrindra tsara aloha e. Mino aho fa izy mbola malala bebe kokoa mahakasika ny nahafatany ny ray aman-dreniko. Azafady ne Ngarandry e. Hoandray anaka. Mba afaka miresaka kely amiko vetivety ve ianao azafady? Tsy maninona ka. Efa azafady aloha fa ohatry ny hoe manelingelanao aty ampiandrasan'omby aty ahy e. Tsy maninona fa eto zay resaka aho e. Fa misy inona ary. So mba anontany ray aman-dreniny azy izy. Inoko fa tsy hanafina amiko intsony Ngarandry. Anampirofo izy fa matiny izany ranonay iray nitolotra izany tokoa ny ray aman-dreniko. Tolosany kala kely tia mangina fotsiny aho fa misy iny e. Efa mamerina fialatsiny an-trano aloha i Ngarandry a. Avy dia arsoa ireny resaka ary kala tonaka kely ty a. Misaotra tompoko. Hono ary Ngarandry. Mba afaka lazainao avy izay tena mahakasika ny ray aman-dreniko. Tena azafenareo izay mahakasika azy a. Zay ary lefa nahiko fa izary nalalany mengaly fa mahalala mahakasika ny ray aman-dreniny a. Sany lazay misy ave. Mahakasika ny ray aman-dreninao. Eny tompoko, mengavy re raha mba mety a. Aleo mo tsisy eo alala mihitsy aloha. Ihany ary ho lasaiko anao zay a. Fa izay fantatro mahakasika azy ihany no lasaiko anao. Eny ary alefa sary fa miainanao Ngarandry a. Ohatra ho ary ny tantara e. Dia ohatra izay ny fantatro anaka momba ny tantaranao. Izany ve? Zaho nefa. Eny tompoko. Aza atao manimba ny fifandraisanao sy tolotra vadinao nefa izany. Tsy elo mihitsy mantsy izany. Samy mbola zazanareo tamin'izany fotoana izany tsy nahalala inona e. Eny tompoko. Mampalahelo ahy zalahy iny raha anaparanao valifatinao. Eny rery Ngarandry a. Za azy efa mba nahatsiaro nanenina tamina taoko azy. Tsy mitondra makay zanaka ny valifaty a. Indrindra hoe tsy eloka vitany akory. Ny eloko ny ray tokoa ny matsy. Tsy eloko ny zanany e. Amin'ny fomba olombelona dia toy ana ihany no tena mahalala an'izany. Aza mitomany anaka. Ary tena tsy nabozana. Efa nafenan-keloka ny nataon'izy mianaka nanampy ahy tamin'ireny. Dia avy eo mbola mifankatia tamin'ny tolotra koa. Tsy mahalala inona ohatranao koa ny tolotra e. Anasany aza ry Ngarandry. Tena fitiavana ny tiavany ianao. Sahako ny miteny an'izany. Eny e. Zaza mbola 3 taona ny tolotra tamin'izany e. Ianao mbola 2 taona angamba. Mamela azy ianao ry mengaly a. Eny e. Aza atao hanimba ny fifandraisanareo zany. Zany a. Eny e. Fa misaotra anao ihany aloha Randry a. Ao fa isaina tsara. Mino aho fa tsy hanameloka azy ianao ry mengaly a. Eny ho a. Eny e. Fa andeha amin'izay Ngarandry a. Mazotoa ianao. Andao ary anaka. Mazotoa koa ianao e. Oazy! Andriamanitra ho vitako ve ny hanindro fo? Vitako ve ny tsy hanameloka amin'ny vadiko e?
tonga amin'izay angamba fotoana isehoko amin'ny mahandry a hoe soroko amin'izay reto zolombolom-bava sy perika anaovako reto gaga zao raha matoran'iva raha mahalala an'izany efa hody raha teo koa za manko zay fa tafala amin'ny mahatovana miditra amin'ny mahandry anahy za zao Tovo a Tovo fa ese ahoana zay ato ihany zaka ohatray taony ova be se vao nesorona le volo zao no tena endriko ry raha matoran'ivo a le teo fanafinana endrika fotsiny fa nahoana ny afina ka eny efa fotoana tokony ilazako ny marina tokoa zao raha matoran'ivo a aleo fa ho teneniko anao daholo ny tena atondehako aty ambozo lavaty zao fa misy inona Tovo a izay ny tena marina raha matoran'ivo a tsy tovy zany no anarako fa iandry tena lafonsé zany zay rehetra marina moa ay ve olona manana amin'ny mahizy azy ohatr'izao ihany se ary tena olona manana amin'ny mahizy azy avy any andrenivohitra any nefa dia niosipotaka niaraka taminay taty tena mialatsiny za raha matoran'ivo a nisangodina angela izy sendra misaka ny eo atapoka ny tantary mo miangaliko efa tsy azo atenena intsony satria efa nanambady izy so ihany azaka fa saika hanandrava tokantranon'olona nese io e iny makaty iny ny anse izy zany misy e manahoana raha matoran'ivo a salama ki misa ahoana ki misa malalako a oay ay nisy olon-kafako tato fa tovy ihany ve ty fa taony ova be izy ihany ory misa lasa bokosy be le rio tena tsy napoziko fa ahoana zao Tovo a fa ahoana ka zao ka ny ova be ianao to tsy mendrika anao tsony raha za tambanivohitra be tiako tsisy an'izany fa ianao zao zany tena mendrika ao anako manja koa ne ianao misy fa zao tsy tovintsony ny antsonao anah manomboka andramo fa iandry fa ahoana koa iandry zay ny tena anarako kia azo atao tovy zany tsony a zany tokoa kiny lazainy toery misa tsy tovintsony hono ny anarany fa iandry manafiny zavatra amiko nge zany nareo e andaotsika sy ianao andehandeha ny fandehanantsika ary dia anytsika mifampiresaka tsara sady fotoana farany anaovantsika an'izany aty ambanivohitra dia andehanandrenivohitra indray tsika any tohizany fa angamo zany ianao ody ody za ary hitondra anao fa matotra velo ianao ty matotra ki za tiako ane misy andao amin'izay ary voaka fa misy inona ki malala fa to manjongona be ny endrikao efa 2 andro zay ohatr'izay foana ianao fa misy inona nitolotra ahoana malahelo andro nahitako masoandro ohatra fa misy inona ary miangaly fa aiza ny ray aman-dreninao matin'ireo tsy mataotody izy matin'ireo tsy valahara fa iza ny nalalanao an'izany to mbola tsy fantatro mantsy ny ray aman-dreninao fa ngamo tsy hoe olona tsara sitrapo zany nitaizanao eny mbola sazamena vava no maty ireo nahitako masoandro tena tsy azoko mihitsy aza vao tsara hoe tena tsy azoko eny petraha mihitsy ary aloha ianao fa holazaiko anao dia teneno amin'izay ary vo nalala zavatra dia raha matolisa no nitaiza
raha mba nanontany izay momba azy taminy aho dia tsy nanambara mihitsy ny izy. Izany e. Fantatro tsara mantsy fa tsy izy ny reniko. Ay, ny anton'izany dia nisy olona nanampy vola azy hitaiza dia namipetra azy io olona io fa tsy azo lazaina an'izaniza hono ny marina so hiteraka valifaty. Izany e. Ny alehibe aho dia fandray petsaka taminao, fankaty taminao. Ianao koa tsapako tena tiana. Nanampy ahy foana na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra. Marina aloha izany e. Indrisy nefa fa fantatro ny marina ankehitriny. Fa inona marina fantatrao ry miangaly e? Sady aza mitomany moloha e. Ndrainao sy ny namany ihany na vita nanjajaka ny aina ny ray aman-dreniko. Maninona? Ndreninao na mepetra andramatoly isan'ny taiza io mba tsy vaky ny marina amiko. Dia dada ve no nahavita an'izany? Ohatrany tsy mino an'izany aka. Mbola namafisy ny garandria koa izany satria natoniko mangina izy. Izany ve? Ie. Ary izainao mba atikirenina kalany anao ireny no nirainao dahalo rain-dahany. Tena mba tsy nampozy kokoa izany a. Ay moa ka nisy an'izany rehetrarehetra izany. Dia nahoana ary izany tsy nisy fantatra hatramin'izay a? Maninona? Rariny ianao raha tsy nalala satria mbola samy zaza mena vavitsika tamin'izany. Tsy nisy olona samy teny koa. Izany ve? Fitsinjovana amin'ny fihavanana angamba. Dia manameloka ve izany ianao ry miangaly? Tsarovy fa tsy eloko nge izany fa eloko dada e. Dada ny tokony homeloka ary efa mitondra ny valin'asany izy any amin'ny afo be any. Raha ny fomba olombelona dia efa nisaraka taminao aho. Satria indrainao ihany namotika amin'ny fiainako. Nefa tsy hanao an'izany ihany. Amin'ny fiainanao aho fa tena hanarina aza. Misaotra tolotra. Fafako amin'izany ny eloka vitan'ireo ray aman-dreniko. Natolotra malay misaraka groupe-anareo teo ny fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara no soratan'ny Alko Defson nampitondray ny lohateny hoe Sangotom-pitiavana. Novelomy Saloy, Miranto, Sitraka, niaraka tamin'ny Tovo ary Veroanitra. Nandray fiantsoanana totosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod.